Any koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny trangam-piarahamonina samihafa vehivavy iray no namoy ainy kilan'ny afo tanteraka ny vatany manontolo raha nikasa hamonjy ny trano fonenany izay nirehitra ihany koa efa nisy moa ny olana sy ny disadisa nisy teo amin'izy ny vady ity farany moa izay tao an-trano nandritra ny firehetan'ny afo rotsy rakotindray Mamra Samuel no nanangona ny vaovao. Mahita teraka ny vatan'ity renim-pianakaviana iray ity no ny afin'ny petrolina izay nipitika teny amin'ny vatany. Ny asabotsy lasa teo no nitranga ny loza. Raha ny tantara dia nisy ny disadisa teo amin'ity renim-pianakaviana ity sy ny vadiny no ny loza nahazo ny tokantrano tamin'ny namoizana zanaka izay vao roa taona monja. Mpanasalamba no asan'ity renim-pianakaviana ity ary nandritra ny fotoana nanaovan'ny asa no nahafaty ny zanany izay latsaka tao anaty lavadrano. Raha ny tantara trano dia nanome tsy ny azy ny vadiny no io famoizanaina io ka matetika ny misy ady ao an-trano. De feo vao nisy afondreta tao tokotany de feo petrolina de feo nilatsaka tsy feo mai. Disadisa. Sa tany tao de nantoro tao. Ina mahatonga le adiny zareo? Teka. Fa eo maso lahy zareo miady. De mifamono ve sa hoe ohatry ny ahoana? Famono. Nambaran'ity renim-pianakaviana ity ihany koa fa matetika nikasa tananazy ny vadiny. Ny andro asabotsy nitrangany loza dia avy niantsena izy sy ny zanany lahy matoa no niverina tao an-trano ka nahita ny afo nirehitra. Tamin'io fotoana io dia tao an-trano ilay vadiny ary natory raha ny fitantarany zanany lahy matoa. Ny afo zavatra nitsanga tamin'ny andro ny asabotsy dia izay mianaka kely reny nandeha niantsena. Dia vady koa efa mamo. Dia izaho moa vao maty anaka kelikely dia rahona foana hoe aina solonay maso solomaso. Dia mazana tompoko kendainy foana raindray tapena ny vavako. Dia araka ny tokantrano moa fefina dia niezaka teny ihany nanafina na tamin'ny ray aman-dreniko ary mpiara-monina amiko fotsiny angamba mba resadresahako eny. Dia avy niantsena izay dia efa nisy afon-drehitra be tao an-trano. Dia nijirinay moa jiry petrolina. Dia izaho na hamonjy an'ilay afo dia nitobaka taty amiko ilay petrolina tompoko. Dia hitany efa may fa tsy dia niraray ny firy. Raha nahita ity vadiny rehatra ary may ny afo moa ilay rangahy dia tsy nanao na inona ny tenany fa nitazapotsiny ny vadiny. Efa misy ankehitriny ny mpitsahbody may nandray an-tanana ity renim-pianakaviana ity raha nitsoaka tany amin'ny reniny kosa ilay vadiny.